misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray a tonga eto ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitiavany noho ny famindram-pony ary raha toa mbola maheto isika manokana fotoana tokoa ankehitriny dia tiako mba ho tsapanao fa tena hitan'Andriamanitra ny ezaka rehetra ataonao. Lohanderantsika ny amin'ny lesina anio ary dia vavaka isika. Renanay tsara indrindran-danitro mbola atolotrainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra Tompo ianao izay mitaona anay, misaotra ianao izay miay anay, misaotra anao ihany koa izay manamafy orina anay mandrakariva aminao. Mangataka aminao izahay mba hitenenanao anay tokoa ary koa anoronao anay lalana tsara izay mahatonga anay amin'ny fiainana mandrakizay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe ny antom-pisian'ny fiangonana. Ny antom-pisian'ny fiangonana. Ny fiangonana no fitaovana no tendren'Andriamanitra ilaza ny famonjena amin'ny olona. Nalama ho amin'ny fanompony izy ary ny hitondra ny filazantsara ho an'izao tontolo izao izany no tena asa nandrana azy. Hatramin'ny voalohany dia drafitra nataon'Andriamanitra ny hampitaratra amin'izao tontolo izao ny fahafenony sy ny fahampiny. Tokony aneo miharihary ny voninahiny ny membre amin'ny fiangonana dia izay nantsoina hiala maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ny fiangonana no nametrahana ny haren'ny fahasoavan'i Kristy ary amin'ny alalan'ny fiangonana no anehoany farany fitiavan'Andriamanitra ka hivelomany amin'ny fomba entitra sy feno eny na dia amin'ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra aza. Nanohana ny fiangonana Andriamanitra nandritra ny taonjatany sy ny fanenjehana. Niady ary niaiziny, tsy misy singa-drahona iray nianjera tamin'izany ka tsy nanomanany azy, tsy nisy hery nitsangaka nohitra ny asany ka tsy efa hitany mialoha. Niseho arak'izay hanambarany mialoha ny zavatra rehetra, tsy navelany ho nahafohy ny fiangonany fa nosoritany tamin'ny fanambarany faminaniana izay zavatra rehetra tsy maintsy hitranga ary izay tsinjo mandry nampitenenany fanahiny mialoha amin'ny mpaminany dia tena tanteraka avokoa. Toa tokoa ny fikasany rehetra, mifamatotra amin'ny seza fiandrianana ny lalàny ka tsy misy herin'ny ratsy maharava azy. Andriamanitra tokoa no manainga sy miaro ny fahamarinana ary andresy ny fanoherana rehetra tokoa ny izany. Aoka isika hitodo mandrakariva ary hanaiky ny fahasoavan'ny Tompo izay miasa ao anivon'ny fiangonana na dia mandary fotoan-tsarotra ny fiangonana indraindray dia tsarovy fa tsy mba manao ny fiangonana Andriamanitra fa fantany fa mierina tokoa ny liona tokoa ny ratsy mitady izay rapany manao izay animbahana sy andravana ny fiangonana amin'ny endriny rehetra. Ianao kosa mijoroa mahatoky ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Aoka ho vantofantsika hananantsika ny tenin'Andriamanitra aza variana amin'ny ady lahy sy ny ady hevitra
izay tsy mahatonga fitombona ara-panahy fa aoka ifatohan'ny saitsika dia ny lanitra zay ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra zay tokony efa voaomana ho amin'izany tokoa ny isika. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao tokoa ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ihany koa mbola ny fijoroanao mba hanome ny fahasoavanao amin'ny fiangonanao ankehitriny. Angataka aminao izahay mba no isa tokantrano ihany koa dia handray an'izany fahasoavanao zany, ka naiza na iza misy anay izay mandray an'izao teninao izao, mandray izao vavaka izao ihany koa, dia aoka ho kasehanao manokana ka omenao ny fahasoavanao, hamirapiratanao ny voninahitra ao, ary koa hanomezanao ny famindram-po rehetra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.